avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Natao anaitra ny amposiny fahavonona ny roso ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ilaina hatrany anefa ny fifampiresahana ahafahana mamondrona ny hery ho antoko ny fanavozana marina. Ny tombontsoam-bahoaka ny tokony hibaiko ny fitondrana fanavozana amin'ireo fifanarahana azony atao na tsy azony atao hoy ny mpamakafaka politika sy solombavam-bahoaka. Vonina iara-iasamy Madagasikara Etazonia na maro aza ny fipetra noraisin'ny Amerikanina nakasika ny firenena hoy ny mpiandraikitra raha Amerikanina ka isany amafisina ny fifandraisana raha toe-karena. Miverimberina tamin'ireo lozam-pifamoivoizana maro teto andrenivohitra sy ny manodidina tato ato ny fitsoahan'olona nandona. Nanamafy ny mpahalalany ray fa eloka sazian'ny fehezan-dalàna famaizana ny fitsoahana na ny délit de fuite. Anovelany ny hitatra hatramin'ny fotoana tsy voafetra ny fampitsanana ny ady eo amin'ny Washington sy Téhéran izay nokasaina ho tapitra androany hariva araka ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikanina ny Anne Cyprien. Agasitrahana hatrany ianao misafidy ny fahitalavitra kolo amin'izao oro izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampiralam-baovao manasana ihany koa anarak'izay hatramin'ny farany hoentintsika manokatra ny fiarahana natao anaitra ny amposy ny fahavononana iroso ve ny zava-misy amin'izao fotoana sa natao sakana tsy ahafahantsika mametraka Madagasikara vaovao. Maro tokoa mantsy ny zava-mitranga ary miazakazaka ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao saika manerana no sy matoan-datsoratra. Tao anatin'ny enim-bolana nitondrany kolonely Randrenirina Mikael, maro amintsika no efa nanao tombana amin'ireo zava-bitany nisongadina, ny antraika mivantana tamin'ny fiainam-bahoaka sy ny firenena iray manontolo. Ohatra amin'izany ny karaman'ny mpiasam-panjakana, ny fijerena manokana sy ny famahana ny olona n'ireo université, toy ny trano fonenana, ny herinaratra, trano fidiovana sy ny rano, ny fanamboaran-dalana, ny fanarenana ny rano fisotro madio, ary tany maro no efa tavaverina amin'ny malagasy na amin'ny tompon'ny tany. Vola amina miliara maro, vokatry ny kolikoly sy ny fangoronana are-pirenena no efa tavaverina, ary fepetra maro no niraisina hanadiovana ny rafitra sy hiverenana ny fatokisan'ny vahoaka. Nisy fianana ny vidim-bary, manamaivana ny fahasairana ny isan-tokantrano. Mitoy ny fanamafisana ireo fiaraha-miasa amin'ny any ivelany ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny sisa tsy voatanisa. Nisy vokatra tsara izany raha mita amin'ny fomba fiasa sy nataon'ny fitondrana teo aloha. Ny enim-bolana efa lasa izay, fa manahoana ny enim-bolana manaraka hatramin'ilay 2 taona voalaza fa hikarakarana fifidianana sy ny fikaonan-doam-pirenena ahafahana miroso amin'ny fanovana sy ny fanavaozana raha ny toe-java-misy eto amintsika amin'izao fotoana no jerena. Maro tokoa mantsy no resaka mandeha, miazakazaka ny toetra rà amin'ny sehatra samihafa, saika ho manerana ny nosy. Natao anaitra amin'ny torimaso, ampandefitra ny fitiavatena sy ny tombontsoa manokana ve, ka hirosoana amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ireny toe-java-misy ireny, sa natao sakana tsy ahafahantsika mametraka Madagasikara vaovao. Samy manana ny fomba fijeriny sy ny tiany atongavana eo anatrehan'izany fanontaniana izany. Fa ny tsy azontsika lavina dia ny hoe ilaina ny firesahana amin'ny lafikery misy eto amin'ny firenena, satria mila fandiniana lalina sy fanomanana tsara raha hiditra amin'izany Madagasikara vaovao izany. Mila manambatra hery ny malagasy izay niarantolona isika malagasy rehetra ka tsy ho sarahan'ny fikatsahana tombontsoa manokana sy ny fitiavatena. Mila mandinika lalina isika miaraka amin'ireo efa manana sy ampitraikefa sy fahaizana, ary indrindra ihany koa mila makalesona, mahay makalesona amin'ny tantara. Azo raisina amin'izany ohatra ny fananganana ny Repoblika Fahadimy ka ikitihana ny lalam-panorenana izay mila fitandremana sy fahamailona. Ny tantara no nilaza ary ny arahantsika ny aina teto
fa isan'ireo niterakady hevitra be toeto amintsika ny andininy fa 4 mikasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay miainga avy amin'ny maronisy eo anivony anteny miram-pirenena raha io lala-panorenana io no resahana. Niteraka resabe ihany koa ny fanovana ny andininy mikasika ny fitsarana ambony na ny Haute Cour de Justice izay voalazan'ireo firaisamonim-pirenena fa lasa fialokalofana ireo olona tsy maty manota. Teo ihany koa ny andininy fa 4 izay mitaky ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena am-perinasa raha toka mirotsaka hovidina izy. Nandritra ny fitondrana rajonary mampianina ny tena naherontsika io andininy fa 4 voalaza io. Azo soroina, azo ialana zany ady hevitra sy fifandiran'izany raha iny ny malagasy ny mifampitrindro sy mifampiaino satria tsy lalatsaina tokana na olo-tokana sy olombitsy no afaka manangana Madagasikara vaovao fa ny malagasy iray manontolo ao anatin'ny fifampidiniana fifanakalozana ireo ankolafikery samihafa vonina irosy sy anangana tontolo sy rafitra vaovao. Tokony ialana ireo toetra-piatsara velatsia ka rehefa jerena dia izy no olona tapipahaizana kanefa tena fahavalo-pirenena amin'izay rehetra ataony. Tokony hoenona omena sehatra mifanaraka amin'ny fahalalana izay ananany ihany koa ireo tanora eto amintsika. Izay matoa ndatsoratra ny sampana fampalalam-baovao ny resahana ny resaka mandeha eny anivon'ny fiarahamonina mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao fa ny fanavaozana makaiza fa raha ny fijery samihafa aloha amin'ny fijerenany tombontsoany vahoaka malagasy ny tokony hibaiko ny fitondrana fanavaozana amin'ireo fifanarahana azony atao sy ny tsy azony atao amin'izao fotoan'izao raha ny fanohikevitra voaray tamin'ity androan'ity na izany aza any amin'ny fokoana andoham-pirenena no anapahana ireo fanapahan-kevitra amin'ny feny fifanarahana samihafa amin'izao fotoan'izao. Rina Fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay. Niteraka resabe ka nampiverina indray ny ady hevitra momba ny tetikasa Basy Toliara izay niova ho vary mada ny fihaonan'ny Prime Ministre malagasy Mamitina Rajaonarison sy ny sekretera mpanjakana lefitra Amerikanina momba ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota ny fahavononan'ny États-Unis ampivelatra ny fifandraisana ara-barotra sy eo amin'ny fampiasam-bola. Voakasika izany ny arena kibonitany Terrar any vary mada araka ny famitambavao fanatsarana ny fiara-miasa amin'ny hoavy no lahadiniky ny rotota ny famboronana asa sy ny fotodrafitrasa pampandrosoana anaiky ny fanirin'ny Amerikanina ampihodina ny tetikasa vary mada ve ka hanome ireo fahazahoan-dalana samihafa takina ahafahany orinasa mihodina sy mitrandraka ny fitondrana fanavaozana. Hatraiza ihany koa ny fifanarahana azo ny fitondrana fanavaozana atao sy ny tsy azo atao mandritra izao fiampitoam-pitantana ny Colonel Randrianirina Mikaela izao ho an'ny faneho-kevitra ny mpamakafaka politika malalaka amin'ny fisokafana sy fifampiresahana amin'ny firenena azo iaraha-miasa ny mpitondra amin'izao fotoana fanavaozana izao. Ny tombontsoany vahoaka malagasy ny ponina voakasiky ny tetikasa no sorodalana tokony hibaiko amin'ny fanapahan-kevitra raisina momba ny fifanarahana azo atao sy ny tsy tokony atao isian'ny filaminana sy fampandrosoana. Zay fampiresahan'izay tsy midika koa ny fanapahan-kevitra satria ohatrany orakoraka ataony manko ny olona hoe fa raikitsy ty za siora fa tsy tonga any amin'izay hoe tonga dia fanapahan-kevitra zay fa fampiresahany mety nataon'ny Prime Ministre io. Ny sosi-kevitrako izany dia zao hoe mety le izy faly izy ve raha ohatra ka mety ho an'ny tombontsoan'le gasy ve fomba fiady dolodolo zany ao anatina politika fampiresaka aloha dia dinihina le izy dia miverina ty amin'le vahoaka indrindrindrindra ny ao amin'ilay faritra zay concerné amin'le izy hoe inona ny tokony atao mety ve asoan'le vahoaka ve afaten'le vahoaka ve fantohiny raha ny sosi-kevitrako manokana dia ny hoe aleo aloha andeha dolodolo ny concertation nationale vita zay concertation nationale zay mipetraka tsara zany mitombona tsara le fahefam-panjakana dia tsika mahita hoe inona ny tokony atao antanina indrindrindrindra any amin'le olona zay concerné ny Basy Toliara io. Nanamafy ny solombavam-bahoaka fa azo atao avokoa ny fifanarahana rehefa ahitany ny vahoaka tombony sy ampandroso ny faritra voakasiky ny tetikasa mipetraka tsy azo ekena raha toka fifanarahana mambotika ny firenena. Ny aloha zao zay zavatra atao ka mahasoan'ny malagasy dia tokony atao zay ny rehefa ohatra zavatra manapotika ny malagasy izy dia zay fotsiny zay ny valiteny azoko omena fa rehefa fantatra fa mahasoan'ny malagasy izy dia tokony atao aby ka rehefa fantatra hoe misy fepetra tokony niraisina mahakasika ny zavatra anankiray dia tokony atao ny zava-dehibe io ane zao na voafity na tsy voafitim-bahoaka ny zava-dehibe dia ny inona ny tombontsoa ho azon'ny firenena aminazy ka rehefa misy tombontsoa ho an'ny malagasy izy dia tokony atao.
Hatreto tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy navoaka ny fanjakana malagasy amin'ny fanapahan-kevitra momba ny tetika Savary Mada. Olana efa nitranga tamin'ny fitondrana teo aloha ny tsy fisiany ny mangarahara tamin'ny fitrandrahana renan-kibon'tany sy ireo fifanarahana nosoniavy ny Madagasikara ka niteraka olana teo amin'ny ponina voakasika. Fotoana ny fanavaozana izao ka tokony nisy ny fanazavana ampahibe maso eo anatrehan'ny vahoaka tsy hisiny ny savorovoro sy ahafantarana mazava ny tombontsoa sy trahin'ny ponina voakasika amin'ny fifanarahana iray na maromaro ataon'ny fitondram-panjakana. Izay zany ao anatin'ny fitoniana no iandrasana ny tena vizotriny izay fifanarahana araka ny resaka mandeha amin'izao fotoan'izao izay. Fa vinavinaina hiakatra 8,300 ny vidanga ny vidim-piainana amin'ity taona ity. Araka ny taritra navoaka ny banky iraisam-pirenena no ny faharefona eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny sosialy. Ina hitombo ihany koa ny fanafarana entana tsy mamokatra isika ankilany ka hampitombo ny olana raha ny faneho-kevitra nentina pahay toe-karena nanaovana fanadihadiana androany. Amin'ny fitondram-panjakana izay lasa variana amin'ny politika fa tsy manao lahara-pahamehana amin'ny famokarana raha ny faneho-kevitra hatrany. Entsora Soarimalala no mitaritra ny Antsipriana izay. Mbola marefy ny ravitra sosialy tsy ara-toe-karena eto Madagasikara raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Vinavinaina manoloana izany ny mety karany vidim-piainana ho 8,300 amin'ity taona 2024 ity. Ina hitombo 4,300 ihany koa ny fanafarana entana avy any ivelany raha ny tatitra hatrany. Tsy mamokatra isika kanefa ny entana farana mitombo isan'ny olana ka mahasarotra ny fifehezana ny vidim-piainana eto an-toerana izany hoy ny mpahay toe-karena. Variana amin'ny politika ny fitondrana ka lasa tsy manao lahara-pahamehana ny resaka famokarana hoy ny nambarany. Le priorité mihitsy le masitsivana zany amin'le hoe inona zany tokony lahara-pahamehana. Le lahara-pahamehana mihitsy zany ny ohatrany tsy mazava tsara. Le famokarana zany sy ny fanohanana ny orinasa mokatra. Zay nene ny lahara-pahamehana tsy maintsy atao e. Satria sehatra tsy miakina ihany ny afaka navitra n'ity firenena ity. Satria ny firenena ny fitondrana fanjakana malagasy nefa tsy mamokatra. Hoe ary ny vokariny ary ataontsika hoe tsy mandeha amin'ny lonina. Raisitsika zao ny sidiny hoe na ery Madagasikara na Madagasikara Airlines ny anarany io tsy mandeha amin'ny lonina. Les priorisations zany amin'ny production eto Madagasikara zany tokony imason'ny fitondrana. Ilaina aloha zany le assainissement dia hoe misy olona zany voakasikasika tamin'ny resaka fanokana fanjakana sy ny karazana. Ilaina ny assainissement fa lasa variana zany tsika amin'ny resaka fisamborana, amin'ny resaka oeraoera. Sanatrehan'izany mitovy amin'le fitondrana teo aloha. Tokony apetraka mazava ny lamina avy amin'ny fitondram-panjakana toy ny fampitsaharana ny fanafarana ireo karazan'entana sasany raha ny fanazavana. Mila jerena noho izany ireo entana izay tena ilaina sy izay tsy voatery hafarana hampihena ny fandaniam-bola sy hanomezana vahana ny famokarana anatiny. Raha jerevantsika zany amin'ny ankapobeny tombo foana zany ny importation atsika. Zay zany le olana tombo le importation atsika en volume financier zany. Tokony isy restriction any zany ataon'ny fanjakana na hoe tokony lamina apetraka amin'ny fanjakana. Misy angamba ozy karazana entana tokony atsahatra fanafarana azy. Misy priorisation zany tsy maintsy atao. Yaourt ve sy ronono ve dia tokony afarana avy any ivelany ohatra. Mba misy any ny eto amintsika. Tiako resana zany anjaran'ny fanjakana mihitsy zany mametraka le priorité hoe zao ny entana mahazo afarana dia zao ny entana tsy azo afarana. 3,9 taonina ny varina farany Madagasikara ny taona 2024. Raha toka 5,3 taonina izany ny taona 4,2024 izany hoe nisy ny fitombony. Ny 20 hatramin'ny 5,20 isanjato farafabetsany amin'ny vary vokariny eto an-toerana no amidy eto. Midika izany fa afaka mamokatra isika saingy mbola olana goavana ny faharatsy ny lalana miteraka fahasahiranana amin'ny famoaham-bokatra. Ny fanamafisana ny famokarana anatiny ampihena ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana entana sy analefahana ny fiantraika ny fidanga ny vidim-piainana amin'ny tokantranony malagasy araka izany no mila imasona. Ao anatin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany fa fifandraisantsika amin'ny Amerikanina amin'izao fotoana izao. Manamafy ny fifandraisana ara-toe-karena i Madagasikara sy Etazonia ary mikendry ny ametraka fiaraha-miasa mivaingana eo amin'ny orinasa Amerikanina sy Malagasy misihatra mivarotra sy ny fampiasam-bola. Isan'ny tanjona ny ampifandray azy ireo ho lasa mpiara-miombonantoka sy ara-andinika ireo fanamby iraisana indrindra manoloana ny zava-misy eo amin'ny sihatra iraisam-pirenena ankehitriny.
ankehitriny iaraka hiasany rotonta araka ny fanahoan-kevitra na dia nisy azy ireo fepetra noraisiny Amerikanina izay nahakasika any Madagasikara. Tojondrina tahery no mitaditra ny Antsiprien. Resy lahatra États-Unis fa mampitombo ny arika-renina sy mitondra makany amin'ny filaminana sy ny fampandrosoana ny fampiroboroboana ny fifananakalozana ara-barotra sy ny fampiasam-bola avo lenta eo aminy sy i Madagasikara ka azony ny rotonta tombontsoa. États-Unis ny tsena lehibe indrindra handraisana ireo entana aondra ny Madagasikara. Tamin'ny taona 2024 mitentina $700 na $3 miliara ariary ny entana naondra ny Madagasikara nakany États-Unis tamin'ny lalan'ny AGOA izay mihoatra lavitra noho ireo entana aondrana any amin'ny firenen-kafa. Mitady fiara-miasa mifandanja izay mampiena ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany sy mamilanja ny otrikarenana ny firenena izy ireo. Fanehoana fahavononana nataony ny masivo Amerikanina nandritra ny fanokafana ny Madagascar United States Trade and Investment Symposium. Fiaonam-be momba ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis izay mikendry ny ampiroborobo ny fifanankalozana ara-barotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny firenena rotonta. I think we're having some challenges here on some American companies who invest in Madagascar across different sectors. Raha fantatsika ny Prime Ministre dia voavy tany États-Unis voaingana teo ary anisany dinika nataony tany ny resaka fanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena rotonta. Tiako tsindrina kosa nefa fa azo lazaina hoe mbola misy fanamby atrehandreo orinasa Amerikanina izay tia hampiasa vola eto Madagasikara amin'ny sehatra maro fa tsy hoe sehatra manokana satria mbola azo lazaina fa tsy mbola tena mivelatra ahafahana mampiasa vola ny tontolo fampiasam-bola eto Madagasikara. Azoko lazaina hoe mbola somary miadana kely ihany ny firison'ny gouvernementa amin'izay fanatsarana ny tontolo fampiasam-bola eto izay. Efa mandeha nefa ny dinika fa raha tono izay tontolon'ny fampiasam-bola izay tsy mihatsara dia manjary mihiba ny endrika sy hafatra voaraina ireo mpampiasa vola Amerikana sy orinasa Amerikana tia hampiasa vola eto dia efa miara-miasa amin'ny gouvernementa amin'ny fiezahana fanatsarana sy fanafainganana izay fanatsarana ny tontolo fampiasam-bola eto izay. To overcome, but we believe that we can make this a stronger relationship than it already is. Olona maherin'ny zato no mandray anjara amin'ity hetsika maritra roa andro ity. Anisan'izany ireo tompon'andraikitra ambony avy amin'ny gouvernemanta malagasy Amerikanina, ireo mpitantana avy amin'ny siatra tsy miankina, ireo mpandray anjara tamin'ny fandarana fifanakalozana toana ny departementam-panjakana Amerikanina ary ireo orinasa malagasy mipiasa hiditra amin'ny tsena Amerikanina. Toizantsika amin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany fa Siapiarina Lavanil manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fitotonga ny vidim-bokatra izay tsy mbola tafarina hatramin'izao ireo mpamboly Lavanil Osava. Isan'ny fangatahan'izy ireo ny idinany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny fotony Samay olan'io sy ny amerinana ny vola lasany CMV na ny Conseil National de Lavany ihany koa ao anatin'izay. Andoarantsika ny Antsiprien tatery ny Entso Rasoary Malala. Manoloana ny fitotonga ny vidin'ny Lavanil izay mipaka mivantana amin'ny fiainan'ireo mpamboly. Nanao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana ireo mpamboly Lavanil ao Sava ankehitriny. Tsy afaka mividy sakafo sy mitsabo tena ara-dalàna intson'izy ireo raha ny fanazavana ka nanao fanambarana. Mangataka ny idina ny filohan'ny fanavaozana ny fotony amahana hainga ny olana io. Eo ihany koa ny amerinana ny vola lasa ny CNV na ny Conseil National de Lavany ary ny ametrahana ny foibe ny AVM na ny Alliance pour Lavany Malagasy izay mpamboly avy amin'izy ireo ny akamarony izay ho atao amin'ny Maison de Lavany ao Sava izany. Noana tsy mahavanga sakafo, marary tsy matahenga ka miafara fahafatesana, tsy mahaposy zaza miantra dia manao reto fanambarana ireto zay mpamboly Lavany. Miangavanao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Colonel Randrinirina Mikaely mba ho tonga ty amin'ny faritra Sava amahengana ny olan'ny Lavanil masaka tsy misy mpividy ary ho anatsara ny vidiny manta zay ho avy. Mangataka zay mpamboly Lavanio fa ny volan'ny CNV dia mila verina aminay satria ny vokatra Lavanio dia avy aty aminay mpamboly. Fanovana ny CNV dia mangataka zay fa antsasa mahery ny mpikambana amin'ny rafitra AVM dia avy aminay mpamboly Lavanil. Mangataka zay fa tokony ho aty amin'ny foibe ny AVM ka atao ao amin'ny Maison de Lavanil.
Mbola mitony fanamby lehibe sedray nisehatra ny lavanila eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisan'ny olana lehibe ny fiovan'ny vidin'entana eny an-tsena, izay mahatonga ny tatsatsy azo tompom-barotra aradrariny na dia efa nisasatra tamin'ny famokarana azy. Tokony hatsaraina manoloana izany fidirana amin'ny tsena amin'ny alalan'ny fametrahana vidim-bokatra maro toerana. Ankoatra izany, ilaina ihany koa ny fanatsarana ny foto-drafitr'asa, indrindra ny lalana sy ny toerana fitahirizam-bokatra, iarovana ny vokatra aorian'ny ny fihotazana. Tonga amin'ilay hirana mpanakanto malaza iray milaza manao hoe ampiakaro ny vidiny lavanila zany ny fangatahana nataony tantsapam-boly any Savahiny. Fa tombo-karapitso ny afaka-kevitra isaparitra nahavaozana ny sehatra ny fanajariana ny tany sy ny raratany eto Madagasikara. Aritra 2 andro ny hetsika izay misokatra ho an'ny daholobe fotoana izay andraisan'ireo fitarainana sy fanatsarana avy amin'ny olom-pirenena sy mpisehatra tontolo ny fanajariana ny tanàna sy ny fananantany ihany koa hoy teo anivon'ny ministera tompony andraikitra Kabainloa. Ho tanterahana rapitso alakamisy 3 aprily sy amin'ny zoma 4 aprily 2024 ny fakankevitra isam-paritra momba ny fanajariana ny tany toy ny drafitry ny tanàna, ny fanorenana trano sy ny sisa sy ihany koa momba ny raharahantany toy ny fananantany, ny fandrefesantany ary ny zo sy ny lalàna mahakasika izany. Tsisy fanasana manokana fa afaka sy asaina hiatrika izany avokoa ny olom-pirenena, fikambanana, sendika, ONG ary ny sampandraharaha rehetra misehatra amin'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Hoy ny teo anivon'ny ministera, hisy hetsika avokoa ny faritra 420 manirana ny nosy. Ao anatin'ny fanavaozana antsika amin'izao fotoana izao ary ao anatin'ny fakana ny hevitra fahana manatsara sy manavao an'izay fomba entina amaritana sy andrafetana an'izay tolo-kevitra rehetrarehetra izay mandritra an'izay 2 andro izay fa dia ny fanentanana atsika rehetrarehetra ho vonina ny anome an'izay fomba fijerintsika entina anatsarana an'izay fitantanana ny fanajariana ny tany, ny raharahantany ary indrindra mikasika ny trano fonenana sy ny asa fanorenana ny trano eto amintsika. Dia tsy voafetra amin'ireo ihany akory ny teboka izay mety anoloran'ny olom-pirenena tsirairay ny sosikevitra mandritra an'ireo asizy ireo. Ity asizy régional ity no andraisana ny tolo-kevitra, ny hetaheta, ny tsikera ary ny fanatsarana avy amin'ny tsirairay andrafetana ny paikady sy ny lalàna vaovao. Entina amin'ny fakankevitra nasionaly ihany koa izany ho fanavaozana ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ho ato amin'ny faritra Analamanga, tanterahana ao amin'ny avoria anosy ny andro voalohany izany hoe ny rahapitso ary eny amin'ny plan anosy kosa ny andro faharoa izany hoe ny zoma ho avy izao. Fakakevitra hitondra vahaolana maharitra ao anatin'izay sehatra ny fananantany izay no andrasana ao anatin'izay satria raha ny androany aloha lanja sora-bavety tsy mankasitraka ny fakana ny tany fandevenana ao amin'ny tambohobe ny ponina ao Betsinjaka Toliara faharoa nidiny fotony ny sampandraraparitra ny fananantany anjery ny zavamisy ahafahana mamoaka saritany ara-dalàna hitondrana vahaolana ao anatin'izay ka eto Andriatsilavo. Ny tokona ny lanja sora-baventy mitaka ny famerenana ny tany mirefy 4 hektara apahan'ny tany fandevenana zazakely ireo ponina amin'ny fokotany Betsingilo, commune ambanivohitra Betsinjaka, district Toliara faharoa. Tsy ekena ho izy ireo ny fakana io tany fandevenana io ary toerina hatramin'ny farany zany. Olany bevata avy amin'ny domena sy tompo. Olany bevata avy amin'ny manomboka amin'ny fitsarana satria tsy midesata ireo lafa misy olana avy amin'ny fokotany aty fa avy de manao zavatra tsy mety. Sambotsambory zahay, gejany zahay. Ka laha io mbo mitohy tsy mipetraka amin'ny raha nieretseretinay de maty zahay manao sorona ny ainay. Fefeanay lalay boay poulette eo. Nidinay fotony ny sambana rahaparitry ny fananantany niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry fotony ireo olona manakavana milevina amin'ilay toerana sy ny mpitandro filaminana ary ny solotena ny distrika. Voalaza tamin'izany fanjaran'ny fokon'olona no mamantatra ny faritra fandevenana izay lasan'ny olona ahafahana mamerina ny tany. Fanampin'izay afaka mitondra ny raharaha any amin'ny fitsarana na manam-pahefana mahefa ihany koa izy ireo.
ankelan'izay nirohitra namonjy ny alaharovana ao andrano tomily fokotany Anapemba commune Beara district Anamboasary Atsimo ihany koa ireo vatan-dehilahy raha naheno fa natolotra ny ben'ny tanàna Amperinasa ao an-toerana tamina fokotany hafa ny ampahana ala efa nampiasain'ny fokotany Anapemba hatramin'ny faharazana no sady tanàna nombon'izy ireo raha ny fanazavana ny kiasa ivarotra sy anodikodina io toerana io tamina teratany vahiny ny ben'ny tanàna ao an-toerana saingy tsy nanaiky ny mponina tamin'izany fotoana ka voatery namerim-bola ankehitriny miroso amin'ny tetikady vaovao indray ity farany ka mody natolony ny fokotany hafa ny atsazaky ny ala zay ty mahatonga anay mivoreto tsy managorely fa mivoreto noho ty fomba nandresy mera nanapako ala ay io avao eo agnaty haifore io tsy ahetako ny haifore zany fa agnaty eo aritsinake ary tsy nagnatrika anay ty nanapaha azy mbo tratseto le petirimena tamin'ny efitsy taloha faharaza de hazo maiky no hatranazy tamin'ny farany ka iry zareo mera sy ny conseiller namany ary ankirikirike nampikisake emy 300 metre 50 ka de tsy nanaiky zahay fa niveriny amin'ny efiny faharazana de tsy manaiky anjato tsy anjatony zahay fokotany eto Anapemba sy Ankilitsimare tamy 2002 napipetrahagna ty efetany amy ty raha toy etoagna eto mbe misy hazo petiry mena teto le manoriky sakay avao le akile telo le amitsy feta le miakatsy andraraka le andraraka le miakatsy le ampatakaka edy efa nametraka taratasy tena anivon'ny fokotany araka izany ireo mponina ao Anapemba izay tompony io ala io ary efa nisy ihany koa ny taratasy napetraka tena anivon'ny district Anamboasary Atsimo sy ny préfet ao Taolagnaro tonga ato anatin'ny fotoana ny dokam-barotra fohy vetivetsika aza misaraka amin'ny ary Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Ry malagasy namana mpisehatra amin'ny fampandrosoana ny tany milovantsika tomin'izao iraisantsika fosiera mba handrenina fitantanana madio sy maharitra ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharany tany dia manasa antsika rehetra amin'ny fiaonambe paritra nalamanga amin'ny 6 oramaraina amin'ny avo rianosy alakamisy 7 aprily 2024 voakasika amin'izany ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny ministera rehetra ireo mpiara-monindrinanto ary ireo fiarahamonim-pirenena izy mahefatra 20 aprily 2024 kosa no andro ny fiainoana ao amin'ny trano be amin'ny plan isy ny fandraisana mivantan'ireo olona setaeta entina natsarana ny fananany tany sy ny fanajariana ny tany ary ny trano fonenana koa anatso antsika tanora rehetra ary ny vahoaka tsy ankanavaka ny tanyntsika dia tokana anatsara ny fitantanana ny fananany tany sy ny fanajariana ny tany ary ny trano fonenana mba ho tombontsoa ny mpisehatra rehetra sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka satria izany no fototry ny fampandrosoana maharitra sy voarindra tany izao ifanantonana ifanakalozana hevitra andraisana ny andraikitra Course solidaire La Vache qui rit. Le 26 avril 2026, courons ensemble. Rendez-vous au parvis de l'Hôtel de Ville. Une participation, un don pour l'hôpital Mère et Enfants d'Amboumiandre. La Vache qui rit.
parce que c'est bon de rire. Woko canette 33 centilitres andray zany malaza lay woko miaraka aminao naiza dimanjato sy roa arivo ariary monja. Foire Pro-Hygiène et Cosmétique du 30 avril, 1er et 2 mai au Stade Barré à Mamassen. Vente expo des produits d'hygiène, de propreté cosmétique, nettoyage et du bien-être avec plus de 100 marques. Profitez des diverses promotions jusqu'à 50% et tentez de gagner le gros lot. Voyage tout compris pour 2 personnes à Manambat et d'autres lots. Entrée gratuite. Sponsor, VAO, Spécial, Impec. Partenaire, Nickel, Extra Propre. Infoline 037 07 447 01. Partenaire média Cool TV, Cool FM. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, faut réel. Parfait orange, fraise et coco, sim parfait marisa karazany. Avy roche, alle tegna toshe. Mina mety amina. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azy ndamosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin anakanapé. Mety bouée na gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Matapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tongava ralina fa misy refo-zay. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Mamerina ny arabatra ny tomboka lasomivavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Ansitraka fiara fitaterana roa lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana ny université nivakina karatra ho fanohanana ny fampianarana sy ny fikarohana ataon'ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Raha voatery manofa fiara ny université teo aloha rehefa misy ny fivoahana ataon'ireo mpianatra. Ampiana ny fandaniana ny fisitrahany reto fiarabe misy roa reto ho ny filohany université Andrindrina Rendriamersoakolo Antsirabe. Nisitraka fiara lehibe misy roa avy amin'ny fitondram-panjakana ny université eto amin'ny fatrivakina karatra ny sabotsy 20 volana aprily 2024 lasa teo. Dingana lehibe amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ambony eto amin'ny fatrivakina karatra ny fahazahoana ireto fiara lehibe misy roa avy amin'ny fitondram-panjakana ireto ho ny filohany université ho fanohanana ny fampianarana sy ny fikarohana izay ataon'ireo mpianatra toy ny voyage d'études ary ny fampiarana eny Kianja. Raha teo aloha ka ikasanao voyage d'études andeha hivoaka ny faritra ireo mpianatra dia voatery nofa fiara foana ka niteraka fandaniana fanampiny ho azy ireo izany. Ny tombony mivantana moa zany dia mazava ho azy mihena ny dépense amin'ny fanofana fiara satria mbola tsy nisy an'ireo dia manofa fiara izahay isaky ny misy ny fivoahana manamaivana ihany koa zay ny mpianatra satria mba mihena zany ilay vola alohan'ny mpianatra amin'ny voyage d'études na ny
travaux dirigés na ny travaux pratiques. Tena ilaina ary manampy be dia be amin'izay asa fampianarana manamaivana zany a asa andavanandro. Manoloana izany dia nitondra fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana sy ny ministeran'ny fampianarana ambony ireo tompona ndraikitra ary ireo mpianatra teto amin'ity université ny Vatrivakinakaratra ity tamin'ny fisitrahana ireto fiara lehibe misy roa ireto. Izahay avy ato amin'ny association mpianatra eto anivon'ny université de Vakinakaratra dia manao fisaorana feno tanteraka. Voalohany ho an'ny fiadidinan'ny Repoblika Fanavaozana Madagasikara. Misaotra ihany koa izay anandriamatoa ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izay mpiain'ny université noho ny fanomezana ireto fiara fitaterana ho an'ny mpianatra ho an'ny université eto anivon'ny université de Vakinakaratra. Araka izany dia anisan'ny tanjona lehibe amin'ny fanatsarana ny kalitao fampianarana ambony eto amin'ny université ny Vatrivakinakaratra ny fisitrahana ireto fitaovam-pitaterana ireto izay miantoka ny fahombiazan'ireo mpianatra amin'ny hoaviny. Lafomba voafa izara kit solaire 250 ho an'ireo tokantrano marefo noho ny fandalovan'ny rivodoza Gezanisy ao amin'ny distrikany Toamasina Faharoa ny Star Times Madagasikara. Hetsika izay maneho ny fiarahamentany Star Times amin'ireo rafitra ara-panjakana sy ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sarabola ka isan'izany ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanohanana aingana ireo mponina trabona ao Toamasina ankehitriny. Daniela Minorso. Ho fanampiana ireo tokantrano marefo noho ny fandalovan'ny rivodoza Gezanito amin'ny distrikany Toamasina Faharoa, izara kit solaire na fitaovana azoana herinaratra avy amin'ny masoandro amina tokantrano misy 250 ao amin'ny Fokotany Ambodilazana, Ambodimanga, Andranompony ary ao Lomboka ho Toamasina Faharoa manomboka ny zomany any alatsinainy ho avy izao ny ho anivon'ny Star Times Madagasikara. Fizarana izay tsy farana raha tsy amin'ny farany volana Abrily izao. Ina moa zany mampiavaka ny kit solaire Star Times ao anatin'ireo kit S50 ireo dia ahitana batery, izany hoe batery io tsy batery fotsiny fa sady ahafahana mamahana finday dia eo ihany koa misy bluetooth, misy MP3, misy jiro LED anankitelo miaraka aminy dia ankoatr'izay misy panneau 15 watts. Dia misy calendrier ihany koa anatin'ilay batery, izany hoe sady manana jiro ilay olona no afaka mihaino radio no afaka mahita famantaran'ora. Izay no mampiavaka ny kit solaire S50C. Tsara marihana fa efa nisy ny hetsika nataon'ny Star Times tany Toamasina tamin'ny fandalohan'ny rivodoza Gezany tamin'ny tapaky ny volana Marsa teo dia ity hetsika ity izany dia mifandraika amin'izay ihany koa. Tafiditra anatin'ny tetikasa fizarana kit solaire misy 3 alina tantanan'ny Fondesim eo ambany fiahin'ny ministerany angofo sy ny akoranafo, ny ministerany fampiroboroboana ny atao Rakajymirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola ity hetsika fizarana kit solaire toy ny Star Times itira ny fanazavana trany. Hetsika izay maneho ny vina ny Star Times ihany koa amin'ny fampositrahana angofo sy ny vaovao ho an'ny rehetra na io aza ny falavirana sy ny fahasarotana maro samihafa. À travers ces kits-là, amin'ny alalan'ireto fitaovana ireto dia manome valiny mivaingana amin'ny filana maika izahay sady manampy amin'ny fahaleovan'ny tenany olona amin'ny angofo sy ny faharetany. Ny teny filamatra amin'ity hetsika ity dia ny hoe andao hiara-merina amin'ny hazavana dia maneho tanteraka ny fiaramentana ataontsika. Maneho ihany koa ny finiavana iombonana amin'ny fanohanana ireo vondrom-piarambonina voakasika amin'ny fanarenana amin'ny alalan'ny vahaolana maharitra sy azony rehetra hidirana. Matoky izahay fa ny fahazahoana angofo dia iray amin'ireo andry lehibe amin'ny fampandrosoana, ny fampidirana rehetra anaty rafitra ary ny fitovian-jo ara-tsosialy. De l'inclusion et l'équité sociale. Raha iverenana, ny lisitra ireo tokantrano tena marefo avy amin'ny BNGRC no zaraina sy sitraka ireo kit solaire 250 isa avy amin'ny Star Times ireo raha ny fanazavana trany. Avy any Toamasina dia iverina vetivety eto Antananarivo renivohitra sy manodidina sika. Miverimberina tamin'ireo loza mpifamoivozana maro tato ny fitsohan'olona nandona. Eloka saziany fehezan-dalàna famaizana ny fitsohanana ny délit de fuite ho ny ampahalalàna. Tokony hijanona iandry ny manam-pahefana trano ny voakasika hanaporofonina izay tompony fahadisoana rehefa misy ny loza mpifamoivozana. Andoharantsika ny Antsiprian'izay. Tamin'ny herinandro iny, 320 ireo loza mpifamoivozana voaisan'ny polisy-pirenena naratrana olona 520 ary nahafatesana olona iray. Ny verimberina matetika tato ato ny fitsohan'ny olona nandona olona na fiara na moto amina tranga loza mpifamoivozana délit de fuite.
araka ny fanazavan'ny mpahalalana na diso ianao na marina amin'ny trangana lozam-pifamoivoizana nataonao na tsy fanahinina izany na ilay olona voadiona aza ny diso dia ain'olona aloha ny tsy maintsy vonjena na diso aza ilay olona tokony hijanona foana miandry ny manam-pahefana anao ny fanadihadiana izy ireo ny manamarina sy ny manam-pirofo ny tranga rehetra ary mamaritra izay tompony ny fahadisoana ka mahazo ny anjara sazy mifanandrify amin'ny fahadisoana vitany tsirairay. Tena tokony jerena ho antsika olom-pirenena rehetra raha sendra misy ny atao hoe accident. Ny accident ny zavatra tsy nirina fa tonga tampoka ary mety avy aminao ilay izy mety tsy avy aminao fa ny lalàna dia nametraka hoe tokony mijanona foana ianao dia mandray ny responsabilité anao tsy miala an'ilay toerana tsy mikite an'ilay lieu na io fiaranao na tonga an'ilay loza io ary tsy tokony akisakao satria be dia be ny tompona andraikitra mbola ho avy eo izay ilay hoe manao constat ahafahana mijery sy ahafahanao tena manam-pirofo fa tsy diso ianao na ny assurance ho avy eo aminao ny police de la route ho avy eo aminao manao PV reny tompona andraikitra isan'ambaratongany reny ka ahafahana tena manampy anao mba mety hanamaivanana mety ho sazy miatra aminao na hanafahana anao tanteraka na mety ny lafiny mifanohatra aminy hoe tena ahitana hoe aika ianao tena diso. Voasazy ny lalàna araka izay faritan'ny code pénal na ny fehezan-dalàna famaizana ny fitsoahana olona voadona ary voasokajy non assistance à personne en danger tsy ny fisiana faratrana na ny aina fo ihany fa na ny fahasimbana ara-pitaovana vokatry ny fahadisoana tsy nininana tao azy dia tsy azo atao no mitsoaka. Ny fahatongavan-tsain'ny olona nanao ny fahadisoana sy ny fandraisan'ny mahatompona andraikitra azy manoloana ny tranga amin'izay tampoka no andrasana amin'izany. Dia izay zany ny réflexe voalohany tsy miala an'ilay toerana ianao miandro ny tompona andraikitra rehetra tonga ianao indrindra ny mpitandro ny filaminana izay manao tanteraka ny asa sy manao PV mifandraika amin'izay voina izay nahazo izay na kely na bitika ary enina dia rayure kely na rétroviseur kasiha moto anao rehefa lasa ianao dia délit de fuite foana izay ary sarotsarotra no azo anao raha ohatra ka voapirofo fa tena nisy izay zavatra izay ary raha antsika mahita raha ny eto Antananarivo manokana efa feno caméra de surveillance ampiasain'ny tompona andraikitra mijery an'ireny dia vao maika mety ho sahirana ianao raha ohatra ka tonga amin'izay fitsoahana izay fa aleo miatrika foana ahafahana miaro anao sy manampy anao. Isan'ny tranga mateti-piseho ny tsy fahaizan'ny mpandeha an-tongotra mampiasa ny arabe ny ankamaroan'ireo mpamily dia milaza fa vao heloka foana izy ireo na dia avy amin'ny mpandeha tongotra aza ny fahadisoana. Eo ihany koa ny tahotra ny fahatezeram-bahoaka ka lasa mety ho antony hitsoahan'ireo nandona olona raha vao tsy misy mahita ilay tranga. Ilaina ho ny fanazavana ireny caméra de surveillance ireny hanamarinana ny trangany seho ahafantarana ny tompon'ny fahadisoana ka ahafahana manafaka ny manana ny marina sy manameloka izay nanao ny fahadisoana indraindray mantsy samy milaza ny azo marina ny rotonta. Ho tontosaina mandritra ny 3 andro manomboka ny zoma ho avy izao etsy Barea Mahamasina amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena. Omena sehatra mandritra izany ny firaisan-kina sy ny fiarahamientan'ny mpity fanatanjahantena hitonja ny andrarabrikiny amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena hetsika izay karakarainy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena toanany IAS Madagasikara. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Anisan'ny anamarika aty hetsika aty koa ny course de solidarité izay ho ataontsika ny alahady 20 avrily manomboka amin'ny valo sasany izy io ery amin'ny pariviana kely ny départ mamakivaky amin'ny place de l'indépendance iny isika dia mandalo ny amboida aty dia mitsofoka eto amin'ny vavahady toen'ny kianja Barea. Izy koa lalao iraisan'ny ministera isan-karazany sy iarana amin'ireo mpianatra any amin'ny anjerimanontolo basket 3x3 mixte izy io ary foty asety ilay ataontsika eto amin'ny kianja anexa eto iarana amin'ireo mpiasa-panjakana maro isan-karazany. Tonga atao anatin'ny fotoana ny fifamizarana andro vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray sika andao ary.
tonga eto Madagasikara i Pierre Bertinotti, grand maître ao amin'ny Grand Orient de France, ka nisy omaly ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety teny Ambotovony. Fotoana nanazavana fa tsy misy zavatra afenina ao anatin'ny franc-maçonnerie. Nambarany moa fa manodidina ny 500 ka hatramin'ny 2,000 ny isan'ny mpikambana eto Madagasikara. Nilaza koa izy fa isan'ny mpanohana ny Repoblika sy ny Demokrasia ny Grand Orient de France, ka irin'izy ireo mba ho tanteraka eto Madagasikara sy iran'izao tontolo izao ny soatoavina maha olombelona sy iraisany izao tontolo izao, izay isan'ny fototra ijoroany franc-maçonnerie raha ny nambarany. Raha ny vaovao navoaka ny RFI dia efa noraisiny Andry Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana ity grand maître ity raha tonga teto Madagasikara tamin'ny fitondrana, saingy tsy nisy kosa ny fionana tamin'ny Pierre Bertinotti sy ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana. Tsy ekena ny fangatahana fionana noho ny mety ho antony ara-potoana ny filoha ho iatrany ity lehibe ny franc-maçon ity. Vita soa aman-tsara ny fandidina any tahina iray amin'ireo tanora avotra tamin'ilay raharaha fanapozinana teny Ambohimalaza noho ny fahasarotan'ny fahasalamany dia tsy vitan'ny mpitsabo tao Maurice ny fandidina ka tsy maintsy natao tany Inde. Efa opération faharoa izao vita tamin'ny pahombiazana izao raha ny fanazavana voaray. Tao anatin'ny herinandro vitsy nisy ny fizarana fitaovana ho an'ny mpianatra sy ny université tamin'ny faritra ho fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ireo mpiasam-panjakana. Ity dia voalaza fa paikady entin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny haitao araka jimirindra ny posta sy ny fifandraisan-davitra ao anatin'ny fanatanterahana ny vinan'ny filoha, ampiaina ny elanelana ara-nomerika, anamafisana ny fahaiza-manao ary hanokatra lalana ho amin'ny hoavy mamiratra. Nirehitra ny alin'ny talata 20 aprily 2024 tokony tamin'ny 12 ora ny trano fisakafoanana iray teny Antanimena araka ny fampitahom-baovao. Tonga ara-potoana ny mpamonjy vony ka tsy niparitaka ny afo raha ny fanazavana trany. Ny fitaovana an-dakozia no tena lasibatra ny firehetana, tsy misy azo raisina intsony, voatery tsy maintsy ny katona izany noho izao loza nahazo azy izao. Ndrembava mikasika maresaka iraisam-pirenena nanambarany filoha Amerikanina fa nihitatra hatramin'ny fotoana tsy voafitra ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Washington sy Teheran izay nokasaina ho tapitra androany hariva na emitra ihany koa ny fanohizana ny fifampirarana izay tokony ataony fiandohan'ny herinandro ho avy izao ao Islamabad. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fiarahana amin'ity ality anaiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ary tomboky lasy tombo vaveloma tompoko. mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ni vaovao. Avec Yassine, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.